Manana ny ambarany eo anatrehany raharaha toe-karena eto Madagasikara ihany koa zany ny faribolan'ny pahy toe-karena eto amintsika. Raha ny tondro ara-toe-karena hoy izy ireo ny jerena dia ao anatin'ireo firenena marefo na ilay antsoina hoe vulnérable Madagasikara. Tsara ihany ny mijery ireo pitsopitsony samihafa ara-toe-karena ahafahana manatsara zany. Dia raha mahita aloha zany ny indicateur macroéconomique atsika rehetrarehetra dia mbola mampiditra atsika ao anatin'ilay voalaza teo hoe état fragile zany tsika. Izany hoe raha isika fotsiny le hoe taux de croissance démographique sy ny taux de croissance économique teo na dia hita ao sisy fa somary ambony kely ny taux de croissance économique mihoatra ny taux de croissance démographique atsika, dia tsy mbola ahafahantsika miala zany ao anatin'le hoe état de fragilité le izy. Ny antony dia tsotra ho an'ny Madagasikara manokana zany me hita miariary le hoe fanjavonan'ny classe moyenne, zany hoe le inégalité zany tena voamay zany me hita miariary be zay. Iny zany tsy hiteraka mihitsy zany hoe croissance soutenable. Zay ny voalohany. Raha tsika malala koa satria tsika miresaka indicateur macroéconomique, ny taux d'inflation zay irahantsika ny fifehezana azy hatramin'izao fa tena manano sarotra tokoa. Zay mitarika ny fiakaran'ny sondro vidim-piainana le izy. Mandray rotsiny tsika. Voalohany zany dia le inflation importée zany le izy. Satria tsika ambony be ny besoin d'importation atsika, satria tsika tsy mba manana zany industrie afaka hoe ohatra hoe textile, agroalimentaire sy ny sisy le afaka zany ahafahantsika satisfaire ny besoin tsika amina produit de première nécessité. Dia ireny zavatra eny zany voamay zany mampiakatra be les besoins d'importation atsika, ka mampiakatra koa an'le demande en devise. Dia mazava ho azy anisan'ny source d'inflation zay anankiray. Ny source d'inflation manaraka koa zany dia satria tsika zany tsy mamokatra zany, tsy ampy zany le vokatra eto anatiny dia na ny anana ohatra raha tsika mahita tamin'ity taona ity ohatra miakatra be ny vidiny satria tsy misy le izy zany. Ireo zany source na inflation. Dia zay inflation zay anisan'ny indicateur macroéconomique tokony hojerevana koa hoe ahatraizany objectif na inflation dia matetika zany izy io isa-taona hatramin'ny 2014 tsy tratra foana fa misy révision foana zany ataon'ny banque centrale surtout amin'ny taux directeur. Dia mazava ho azy ny taux de change koa anisan'ny indicateur macroéconomique zay mbola manamarina le fragilité atsika. Ankoatran'ny resaka indicateur zay tsy économique toy ny hoe corruption, ny insécurité sy ny voalaza rehetra teo ny resaka gouvernance. Reny rehetreny zany dia mbola mila ezaka maro, mila ezaka goavana tsy ho ataontsika ho vesarintsika eo amin'ny secteur privé fotsiny satria marina fa izy ny moteur de croissance, fa misy anjara andraikitry ny fitondrana zany zay raha tiatsika nametraka an'izay le hoe croissance soutenable ahafahantsika manaraka nyity le hoe rebond amin'ny Afrika ray manontolo ity. Itsika zany hafa mihitsy zany ny atsika aloha mbola miainga vary ambany tsika dia eo amin'ny zéro aloha dia eo zay vao mijery eo. Zay ny élément de réponse.